Araka izany dia miaraba sady ireo ray mpianakaviana atratra sony fety no amin'izay andro ny rapitso izay fa totosan'ny folakandro teo kosa ny seho nataon'ny Antsan'i Kristy izay nikarakarain'ny tanora akony fiderana katedraly Analakely ny tafika ny zava-nisy tao amin'ny CCSK toerana nanaovana ny fampisehoana no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana farany ity. Fahombiazana ny fiderana an-tsehatra izay nokarakarain'ny tanora akon'ny fiderana katedraly Analakely ary niarahana tamin'ny tarika Antsan'i Kristy tsetsy amin'ny CCSK Antanimena sady afaka niala voly no nahazo aim-panahy ireo mpijery marobe tonga teny an-toerana novetsoan'ny Antsan'i Kristy teto ireo hira izay nahafantarana ny tarika toy ny teo mpandresy Ertsedoaina. Ny tafika dia sampana tanora nivon'ny fiangonana FJKM katedraly Analakely ary miandraikitra ny fitorianan'ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira no anisan'ny asa tanterahany. Raha ny fanazavana avy amin'ny karakara ny vola rehetra azo tamin'ity fampisehoana niarahana tamin'ny Antsan'i Kristy ity dia arotsaka ho fanohanana ireo tetikasa samihafa ataon'ny fikambanana tanora akon'ny fiderana katedraly Analakely na ny tafika. Tompoklasy tompoko vavy mifarany eto ny fotoanantsika fisaorana feno no atolotra ho anao naritra mijery ny fampalala vaoantsika hatramin'ny farany ho amin'ny latsinainy indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.